Faly miarabantsika rehetra ary amin'izao fotoana izao izay ahafahantsika miaraka indray efa nanomboka hatry ny omaly ity fotoana izay arahantsika ity ary mandritra i herinandro no iarahantsika mijery ilay lohahevitra hoe fantatro izay inoako. Koa alohan'ny irosoantsika landalina kokoa ny amin'izany lohahevitra izany dia andeha hiara anokana fotoana fohy isika mba hivavaka. Isy vavaka ho tononona ka dia hiombona amin'izany isika. Vavaka isika tokoa. Raha ilay tsara indrindra izay ny an-danitro misaotra anao hatrany izahay ny amin'ny zavatra rehetra. Misaotra anao ny fahafahanay mbola hamaky ny teninao. Fananao masina ny alohalalana ny mponay tsirairay avy. Voninahitry ny anaranao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Foto-kevitra anankiray izay nijoroan'ny Paoly apôstôly ny hoe fantatro izay inoako. Hitantsika izany ao amin'ny Timoty 2:1 ka ny 2:12. Raha jerena io teny io ampahany amin'ilay Timoty 2:1 zany dia misy ilay hoe fantatro ary misy ilay hoe inoako. Raha ny tena marina tokoa mantsy ny finoana dia tsy miankina amin'ny zavatra hita kanefa kosa dia miorina amin'izay fantatra. Koa amin'ity fotoana iarahantsika izao ity dia hijery manokana ny amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'izany finoana izay mahafantatra n'Andriamanitra izany. Izany hoe mandritra ity herinandro ity zany dia ihantoka hatrany amin'ny fahalalana bebe kokoa ny Andriamanitra n'Andriamanitra isika. Koa androany zany ilay antsoina hoe mahita ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra fitiavana. Ity fanambarana ity moa ilazana fa Andriamanitra dia fitiavana tsy vaovao amintsika rehetra izany. Tsy hoe toetra n'Andriamanitra fotsiny ny hoe fitiavana fa izy mihitsy ny maha izy azy mihitsy no fitiavana. Ny Jaona 1:4 ka ny 9:12 dia manamafy izany zavatra voambara izany izay efa fantatsika fa ny anjarantsika dia ny mampatsiaro na ny marimarina kokoa mifampatsiaro. Inona no antony? Satria ilainy ny fanandraman'ny finoantsika ny mahatsiaro mandrakariva fa io Andriamanitra izay ifandraisantsika amin'ny finoana io dia fitiavana. Ny toetra fitiavana moa rehefa jerena ny famaritana, misy famaritana maromaro indrindra ilay antsoina hoe tena fitiavana, amour véritable, dia misy famaritana anankiray izay heverina fa afaka manampy antsika mahalala sy manakatra kokoa izany hoe fitiavana izany. Mety voafetra ihany zany satria famaritana avy amin'olombelona ohatr'izao le izy. Ny fitiavana hoy izy dia fahatsapana, fahalalana, izany hoe amikalalana afaka amin'ity olona iray afaka mitia ny amin'ny hoe kalitean'ilay olona sy ny defaut-ny. Na inona zany maha izy an'ilay olona dia ny tena fitiavana mity azy amin'iny maha izy azy iny. Mety voafetra ihany isika teo ny amin'ny hoe
famaritana nataon'olombelona fa azo hitarafana ihany koa zany a ny fomba entin'Andriamanitra mitia ity tontolo ity ary ao anatin'izany a isika izay tokony hahatsapa izany fitiavana izany. Misy lafitoetra anankiray ny amin'ny fitiavana io izay manamarika azontsika hanamariana ny toetran'Andriamanitra. Fampatsiahivana moa no tena ambara dia izay voambara ao amin'ny Genesis 3:7-9 rehefa nanota ny taranak'olombelona, fantatsika izany, voasaraka teo anatrehan'ny mpamorona ny voary, satria izany raha teo no toetran'ny fahotana, dia nandositra ny tavan'ny mpahary Adama sy Eva. Ny fitiavan'Andriamanitra izay hita taratra ao amin'ny maha-Andriamanitra fitiavana azy dia efa niseho sahady tamin'ny dingana voalohany izay nataony ka ny tadiavany any Adama sy Eva. Ny zavatra azo antoka dia izao: raha toa ka nandrasan'Andriamanitra ho i Adama sy Eva izay efa nosarahany fahotana tamin'ny mpahary azy no nandrasana iverina tamina impony izy ireo, dia tsy nisy fanantenana ny amin'izany. Isaoran'Andriamanitra fa nataony ny dingana voalohany. Toy izany ihany koa afaka maka ohatra iray isika ao amin'ny testamenta vaovao, ao amin'ny Jaona 7:12, dia fanehoam-pitiavana izay fantatsika tsara ho antsika eto anivon'ny fiangonana moa dia mampiasa ilay teny hoe mofonaina. Azontsika atao koa ny mahalala misy manao miantso azy ity ihany koa toy ny hoe mana isan'andro, tenin'Andriamanitra raisina isan'andro. Dia nisy fanambarana toy izao tao hoe indro Jesosy Kristy manoloana ny mpianany rehefa niatrika izany fotoana manokana izany dia izy no nandeha voalohany nanatanteraka ny fanasana ny tongotry ny mpianatra. Na dia mifamadika azy zany eo amin'ny fiarahamonina, dia miariary kosa ilay dingana voalohany izay fanehoam-pitiavana. Mety ilaza isika manao hoe fanetretena izany, fa tsy maintsy nialoava ny fitiavana izany zavatra izany. Raha eo amin'ny tontolo maha-kristianina antsika raha teo moa, dia tsy vaovao amintsika ny fanapahan-kevitry ny Tompo nandefa ny zanany mba ho famonjena izao tontolo izao. Tsy dia naka-hevitra loatra na nisalasala izy ireo ny amin'izany. Raha milaza hoe izy ireo dia Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, fa fanapahan-kevitra izay baikony ny fitiavana. Tsy nisy akory, sanatria tsy hoe miresaka toy ny olombelona, fa tsy nisy akory izay heverina manao hoe sao dia ho faty fotsiny ihany ary aho, kanefa tsy hisy olona na iray aza ahatsapany izany fitiavako izany ka ho faty rery fotsiny ihany aho ary verimaina ny sorona izay ho atao. Fa izao ny zavatra nisy, tonga dia nandeha ny fanapahan-kevitra ary naseho izany fitiavan'Andriamanitra izany tao amin'Andriamanitra fitiavana. Antsoina ny fampiasantsika ny finoana, ny fandehanantsika amin'ny ilay finoana mino ny tsy hita nefa misy, mba ahita ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra fitiavana. Ohatra vitsivitsy ihany no noraisintsika teo, fa na dia ny maheto atsika amin'izao fotoana izao aza dia porofo mivaingana ny amin'Andriamanitra fitiavana. Zao nefa raha miresaka izany toejahatra izany isika mampiasa ny tenin'Andriamanitra, dia tsy hoe akory ho fanaporofona ka hiankina amin'izany porofo zany ny mahafitiavana an'Andriamanitra, fa izy dia efa izay mihitsy ny maha izy azy. Misy lafiny iray faharoa izay tiantsika ambara amin'ity fotoana ity, dia ny fanambaran'Andriamanitra ny fitiavany antsika. Ao amin'ny Jaona 1:7-9 dia milaza amintsika manao hoe endre ny fitiavana izay nasehoan'ny ray antsika izany, dia ny antsoiny antsika hoe zanany.
ity fanambarana ity dia ninina natao ary isaorantsika ny tompony amin'izy io satria betsaka tokoa mantsy eo amin'ny maha-olombelona antsika ny manomboka manadino ity mahazanak'Andriamanitra antsika ity. Inona ny antony? Mety noho ny hoe fanadinona maha-olombelona, kanefa sarotra ihany zany satria inona ny antony? Ny maha izy antsika mihitsy anie zany toy ny olona iray zay miaina ao anatin'ny atao hoe fahalalana ny maha izy azy. Fantany ny ray aman-dreniny, fantany ny mpiray tampo aminy, fantany ny manodidina azy, ary fantany ihany koa ny tenany. Koa nahoana no nataon'Andriamanitra ohatrany hoe naverina mihitsy zany lay fanambarana hoe ambara amin'ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra fa zanany isika. Misy fotoana ny fahavalon'Andriamanitra mantsy dia manakorontana an'ity fahafantarana ny maha izy antsika ity. Tsy vao zao isika no efa nahare, na io tamin'ny toe-javatra, na io tamina fitenenana mihitsy manao hoe zany ve dia mba zanak'Andriamanitra, toy ny milaza manao hoe efa tsy zanak'Andriamanitra intsony na hoe efa tsy mendrika n'io zanak'Andriamanitra intsony isika. Impirimpiry moa ianao no nahare ihany koa, mety olona akaiky anao, mety olona nametrahanao fitokisana, sanatrian'izany tafateny taminao noho ny antony zavatra niseho na nataontsika hoe ianao dia tsy mendrika no zanak'Andriamanitra mihitsy ary raha za Andriamanitra dia efa nariko, tsy ho zanako. Mety mahery loatra zany fomba fiteny zany, fa ny endriky ny fanakorotanana ny maha izy antsika dia miseho amin'ny fomba isan-karazany, indrindra rehefa latsaka amin'ny fahotana isika. Impirimpiry tokoa no mandalo ny fanandramana ireo ray aman-drenitsika fa izay ny fiainantsika maha-kristianina rehefa mahatsapa isika fa latsaka tamin'ny fahotana na ny vavaka aza dia misalasala isika hoe mbola hoenoina ve, ary misy fotoana aza dia manjary tsy sa mandeha mamonjy fiangonana, misy tsy sa mandray andraikitra intsony. Eo raha teo moa ny rafitry ny fiangonana izay mitaiza. Eo indrindra no ilantsika ity hoe mahafantatra an'Andriamanitra izay inontsika ity. Tsy tokony hisy toe-javatra na zavatra manodidina antsika ka hanala ny fahazaonantoka ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Eny fa na dia ny fahotana izay mahalatsaka antsika aza. Ny antony dia satria izay indrindra no nanoloran'Andriamanitra ny planina na ny drafitry ny famonjena, natao ho antsika izany. Ary mety misy fotoana isika milaza manao hoe tsy natao ho antsika izany, ny antony dia satria ny famasinan'Andriamanitra, ny famarinan'Andriamanitra, ny lalàn'Andriamanitra, ny maha izy an'Andriamanitra mihitsy no efa manary ny mahampanota. Izany no antony fanambarana izay nataon'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:7 zay haitsika tsara manao hoe endre ny fitiavana naseho an'iray ho antsika dia nentsoiny antsika hoe inona? Zanany, zanak'Andriamanitra. Ary mbola ampiny zany manao hoe sady izany tokoa isika mba ho azo antoka fa tsy hoe vao miforonona akory zany na vokatry ny fihetseham-po fotsiny ka manao hoe sao dia kivy izy fa ndeha ataoko hoe janako aingana, fa efa izany raha teo ny maha izy antsika. Ny fotoana izay mety mahakivy ny olona satria miha manalavitra an'Andriamanitra izy, dia io ny fotoana loza indrindra eo amin'ny fanandramana maha-kristianina antsika, eo amin'ny fanandramana ara-panahy izay ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ny fotoana izay mampikorotana ny maha izy antsika, io moa ilay antsoina hoe trouble d'identité, ny tanjon'ny fahavalon'Andriamanitra dia ny anakorotana azy io, ary ny hery manosika ny fahavalon'Andriamanitra
na inona atolony eo amin'ny fiainantsika dia tsy ny hoe anome antoka ho amin'ny ho avy mandrakizay fa ny anapotika izany ho avy mandrakizay izany, ary indrindra ny tsy inoantsika an'izany ny hialantsika eo amin'izany fanantenana be voninahitra zay oman'ny tompo atsika izany. Izy amintsika moa no efa nahita izany fiainana mandrakizay izany, sika ary mbola eto amin'ny fiainana voafetra, fa mino izany isika satria nambaran'Andriamanitra tamintsika izany. Nambaran'Andriamanitra tamintsika ihany koa tamin'ity fotoana ity, amin'ny maha-Andriamanitra fitiavana azy, fa zanany ianao, zanany isika, fa anjarantsika tsirairay avy amin'ny fanandraman'ny finoana no manaiky na tsia fa antsoina isika ho amin'izany. Petera voalohany, Petera faharoa, toko voalohany ka ny andininy fahatelo, miresaka ny amin'ny herin'Andriamanitra izay manolotra ho atsika ny zavatra rehetra izy. Amaky izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isika manao hoe efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay niantso atsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Nomen'Andriamanitra antsika, na ny marimarina kokoa araka ny voalaza, dia nomeny ny herin'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Mbola manana ny mahampanota-tsika isika, zay ny maha-olombelona atsika. Nambara tamin'ny fomba mihezinezina, ary efa nambara raha teo fantatsika rehetra izany, ary zay no maha-kristianina atsika, zay koa no mbola mahatonga atsika mifikitra fa misy fiainana mandrakizay zay omanina ho asy ho anao. Koa raha mino izany isika dia tokony ino ihany koa fa na mbola eo ampitolomana aza isika ny amin'ny mahampanota atsika dia tsy manaisotra ny mahazanak'Andriamanitra antsika izany noho ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Efa rentsika hatrany ilay hoe Andriamanitra dia tia ny mpanota fa mankahala ny fahotana. Ary mbola misy fanambarana toy izany ihany koa ohatra izao hoe tahaka ny fankahalan'Andriamanitra ny fahotana, eny mihoatra aza no fitiavan'Andriamanitra ny mpanota. Koa amin'ity fotoana ity dia tiako ny tondram-bavaka ny firaisantsika fanandramam-pinoana amin'ny Paoly Apôstôly izay manao hoe fantatro izay inoko, dia ny finoantsika fa tokony hahita ny fitiavan'Andriamanitra isika ao amin'Andriamanitra fitiavana. Raha izany ny zavatra misy dia miorina kokoa ny identité atsika, ny maha-izy atsika, dia ilay mahazanak'Andriamanitra atsika, ary izany ihany koa no amikira atsika eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia tsy manome alalana atsika hanota, fa mitahiry kosa ny mahazanany atsika ary vonona ny hanampy atsika izy ny amin'ny fanandramana eo ampiandrasana ilay fanantenana be voninahitra dia ny fiainana mandrakizay. Ny faniritsika dia samy ho tonga amin'izany fiainana mandrakizay izany, kanefa tsy maintsy ho tafasaraka amin'ny fahotana isika mialoha izany fotoana be voninahitra izany. Raha sanatria mbola mamikitra amin'izany fahotana izany isika fa tsy tafasaraka, dia miara-levona amin'ny fahotana, kanefa isaorana ny tompo, isaorana izy satria efa nametraka planina azo antoka, drafitra azo antoka mba ahafahana manampy atsika any amin'izany. Fanontaniana dia manao hoe mino izany va ianao? Andeha hiara hitsangana isika hivavaka. Saotranao izay ray tsara indrindra izay any an-danitro ny amin'ny fafana mahatsiaro indray, fanamafisana fa amin'ny mahafitiavana anao ilay Andriamanitra fitiavana tokoa, dia tokony ho tsapanay isan'andro isan'andro eo amin'ny fifandraisanay aminao izany. Toy izany ihany koa ny fanambarana ny mahazanaka ao anay, dia mba ho vimiaina manetsika ny fifandraisanay aminao anie izany tompo, ahafahanay mamikitra aminao amin'ny finoana, ka tonga ny drafitry ny famonjena hisy vokany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy.
tonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.